Fahasambarantsika raha tonga eto amin'ity podcast vaovao ity izay antsoina hoe lehilahy izay ho atolotra aminareo. Izy ity dia miresaka momban'ny lehilahy sy ny vehivavy dia miresaka zavatra maro ao anatin'izany ny mombamomba ny fifandraisana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny resam-pitiavana, ny resaka fiarahamonina koa maninona moa. Dia ato anatin'ity voalohan'ity zany dia ho jerentsika daholo izany rehetra izany, fa mialohan'izay aloha fahasambaranareo tratran'ny taona dia samy avita soa daholo amin'ity taon'ity dia avita zavatra be da be arakarak'izay zavatra efa novinavinaina hatramin'izay dia ny anahy moa anisany mba toro-hevitra foana hoe rehefa manomboka ny taona aleo tsy miteny be intsony hoe ity taon'ity taonako mihitsy ity, fa aleo izay efa nieritreretina hatramin'izay ihany notohizana atao izay ampandroso azy. Dikan'izany moa zany hoe tsika rehetra zao dia samy manana ny manahirana azy daholo, fa manao an'izay avita an'izay tokony atao fotsiny ao anatin'ity fiainana izay enjikenzika eto Madagasikara ity. Dia anisan'ny tema ho resahantsika androany zany hoe ahoana ny atao mba ahatonga ny olona miaraka aminao mba ho sambatra ny lehilahy zany indrindra izay mitodika amin'ny vehivavy koa zany ity, satria vehivavy no mety ho maro mihaino azy ity. Dia matetika moa zany anisan'ny zavatra sarotra ho anay lehilahy ny mijery hoe ahoana ny zavatra mahasambatra ny vehivavy, satria ny vehivavy anisan'ny ahoana moa zany ny filazan'izany, olona compliqué indrindra, tena compliqué satria sarotra ny manome satisfaction amin'ny vehivavy zany amin'ny fiainana. Raha ohatra hoe mieritreritra zao ny lehilahy hoe raha ohatra hoe hitondrako mofo ohatra izy androany dia andeha hody zao dia mitondra mofo anazy dia sambatra izy tonga any an-trano, nefa mety tsy ampy izay fa tonga ao an-trano iny mofo iny dia mbola miteny izy hoe miteny izy tsy dia tiako ilay izy zany moa anisan'ny zavatra mpahazo anahy matetika. Dia ao anatin'izay rehetra izay koa ny vehivavy anisan'ny misy ny mitady zavatra sarotra, misy ny mitady zavatra tsotra, fa matetika ny lehilahy dia manao zavatra ahoana ilay zany filazan'izany, manao zavatra tsy araka ny eritreretiny foana rehefa mahita olona izay eritreretiny fa tiany. Ohatra ao anatin'izany, ohatra mahita vehivavy izy dia lasa izy tonga dia mivadika anatina mode hafa mihitsy, izany hoe tsy ilay toetrany isan'andro zany ny asehony an'ilay vehivavy, fa izay toetra eritreretiny fa mety amin'ilay vehivavy. Dia avy eo moa rehefa tafiditra anatin'ilay relation amin'izay dia sahirana amin'izay ny vehivavy avy eo hoe tena tsy ohatran'izany mihitsy ilay olona nitiaviko tamin'iny dia anisan'ny zavatra hitandremana daholo zany rehefa miditra ao anatin'ny relation anankiray. Dia tiako tenenina amin'izany zany ny lehilahy nefa anisan'ny mora omena fahafaham-po angamba ny filazan'izany, satria misy zavatra eritreretiko hoe anankitelo fotsiny zavatra tena ilain'ny lehilahy, fa ny vehivavy moa zany resahanareo anahy ao anaty commentaire ihany ny ahoana ny atao mba ahasambatra ny vehivavy anankiray, fa ny lehilahy dia anisan'ny zavatra anankitelo ny tena hitako hoe mahasambatra azy. Ao anatin'izany ohatra ny voalohany ny fanekena anazy, ohatra zany hoe manaiky anazy amin'izay zavatra resahany. Ao anatin'izany ny mety hoe fitondrana an'ilay fangatiavana, mety ao anatin'izany koa ohatra hoe ny zavatra tiany atao. Matetika moa zany misy ny vehivavy rehefa miaraka amina lehilahy iray izy dia tia novaina hoe ianao rangaha tokony ohatrohatr' izao kokoa. Marina fa misy zavatra tsy maintsy hovaina ao anatin'ny relation, tsy maintsy misy hovaina ao anatin'ny relation, fa misy zavatra efa identité an'ilay olona mihitsy. Ohatra hoe ilay olona zany zao ohatra anisan'ny zavatra hitako hoe tena tia mosika be, ohatra ilay bandy nefa niaraka tamin'ilay vehivavy izy lasa adinodino ny resaka mosika, nefa tokony ilay vehivavy mihitsy nanosika azy hoe ataovy rangaha ilay mosika ianao, fa raha ohatra hoe tsy mampidi-bola kosa ilay izy dia mila jerena zany hoe nefa ianao koa tokony mampidi-bola ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ho an'izay efa tonga any aloha any moa zany fa ho ampisipa mbola misy ray aman-dreny mamelona dia tsy maninona mbola afaka manao an'izay mahafalifaly aloha ao anatin'izany. Dia anisan'ny zavatra tian'ny lehilahy ny vehivavy manohana azy amin'ny zavatra izay ataony. Dia ankoatran'izay
rehefa mahay manosika n'iny lehilahy iny zany le vehivavy dia anisan'ny mamelona connexion, ohatran'ny hoe connexion internet zany le izy mampisy fifandraisana kokoa zany eo amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy izay zavatra izay dia lasa tsy adinon'ilay lehilahy mihitsy zany hoe principe-ny kosa aloha tena nanoana anara sanatria zany hoe misy zavatra tsy nentina ataon'ilay vehivavy ohatr'izany dia ohatr'izay tsotra kely zany izay aloha voalohany dia mifaharoa moa zany le fahaitsika rehetra le fandehany iny koa zany anisan'ny zavatra tena andrandrain'ny lehilahy be mihitsy ary anisan'ny mampifandray azy kokoa ny vehivavy. Matetika moa vehivavy mieritreritra foana hoe rehefa mahazo an'iny lehilahy dia mandeha, fa nefa arakaraka le situation ihany koa, hoe arakaraka ny fanarahanareo hoe tsika misy tanjona ve sa tsisy tanjona, dia rehefa misy ny tanjona dia hinoko fa mety makany amin'ny hoe lasa mpivady ihany, fa raha ohatra indray hoe miteny mihitsy le lehilahy hoe tsy hanambady anao ny tanjoko dia aza miditra ary vehivavy aleo tonga dia milamina, fa iny zany anisan'ny zavatra ilain'ny lehilahy ny sexe dia tsy ahoana zany ilazako an'izany hoe tsy mandeha amin'ny fotoanany daholo zany ny zavatra rehetra, anisan'ny zavatra apresiako ny olona moa zany dia hoe aleo mandeha amin'ny fotoanany daholo na ho an'ny lahy io na ho an'ny vavy rehefa ao anatin'ny mifankatiavana, misy dingana zany dia nareo no mamaritra hoe rehefa eto dia ohatran'izao rehefa eto dia ohatran'izao fa izay zavatra izay anisan'ny tena ao anatin'ny lehilahy zany ohatran'ny hoe karazana instinct primitif ve zany filazan'izany dia ny fahatelo ny mombanao vehivavy zany dia ny endrika ivelany fotsiny zany tena tiany lehilahy koa akoatran'ny toetra, zany hoe ianao moa zany matoa izy tara taminao dia efa fantany hoe ty vehivavy ty kosa aloha tena metimety amiko tsara ny toetrany mety amiko tsara ny fombafombany, fa ny endrika ivelany anisan'ny vehivavy zany, ny lehilahy zany dia tia ny vehivavy mihetsiketsika, dia rehefa mihetsiketsika ny vehivavy dia mihetsiketsika koa ny lehilahy dia taitra ny fony dia anisan'ny zavatra itiavan'ny vehivavy koa izay. Dia ao anatin'izany moa ny hoe ny vehivavy manana ny tanjony, manana ny zavatra ataony fa tsy dia hoe hanenjika an'ilay lehilahy foana ny tanjony, eny contraire an'izay koa moa ny lehilahy koa mety misy manao ohatr'izany. Dia ankoatran'izay tsara mahafantatra fa ny lehilahy tsy mitady zavatra be da be hoe ohatrany ahoana, fa misy ezaka avy any amin'ny vehivavy fotsiny zany ao anatin'ilay relation, hoe ohatra hoe raha sendra misy fahadisoana ohatra ny vehivavy dia tsy le lehilahy indray dia hifona izay moa le matetika ataony ery zalahy ao anaty tambazotra ao, fa izay dia tokony mifameno zany ny vavy sy ny lahy, raha ohatra zany hoe le lehilahy zao ohatra tsy mahatimahitra kokoa dia le vehivavy indray mila mahatotra kokoa. Izay koa zany anisan'ny zavatra tena mahasambatra ny lehilahy, satria ny lehilahy dia tsy matotra de nature fa ny vehivavy manosika azy ho matotra matetika moa zany. Dia ohatraohatran'izany zany ny resadresaka momban'ny hoe ahoana ny mahasambatra ny lehilahy, tena tsy zavatra sarotra satria zareo zavatra anankitelo ireo ihany no anisan'ny mahasambatra ny lehilahy. Dia vidiniko teo le izy ny fanekena ny lehilahy amin'izay zavatra ataony ohatra, dia avy eo ny firaisana ranofo na RS hoy isika dia ny fahatelo ny endrikendrika ivelan'ny vehivavy sy ny toetra maha izy azy ny vehivavy, dia izay fotsiny. Dia anisan'ny zavatra apresiako foana moa zany hoe mandeha par étape ny zavatra rehetra ao anatin'ny relation, dia anjaranareo zany mamaritra hoe ahoana ny etapy arahana mba ahafahantsika makany amin'ny ridingana anankiray iry, izany hoe tsy mandingana etapy zany raha ohatra hoe mbola kelikely kokoa nareo dia aleo mijanona amin'izay zavatra ataon'ny mpisipa fotsiny, izay fotsiny zany hoe ohatra hoe miarakaraka dia mifanampy manao devoir sns, raha ohatra hoe melebebe kokoa dia mifanampy any anatin'ny fianarana sy ny rehefa mianatra any amin'ny anjery manontolo ny teny malagasy izay,
de rehefa melehibe moa zany de manana tanjona hoe ho lasa fiancé sy lasa mpivaky sy ny sisa de zay vao miditra amin'izay resak'olon-dehibe zay foana moa zany ny appréciena fa matetika ny olona samy manana ny lalany de mety daholo rehefa mety aminao zany fa aza vela fotsiny hoe lay olona miaraka aminao no maneranao anao zavatra zay tsy tianao atao. Matetika ny olona rehefa tia de manaika an'izay soan'ny olona miaraka amin'io de ao anatin'izany somary mbola fohifohy ty episode voalohany ity fa hotoizantsika lavalava ihany arak'izay mampety azy fa tena anaty commentaire hoe inona indray ny zavatra mba atao mahasambatra amin'ny vehivavy nareo hoe vehivavy tsy sarotra atao sa vehivavy sarotra atao de zay de mirary soa antsika rehetra indray ary de amin'ny episode manaraka indray. Bye bye.